Hampelatana no ambecha hakuni mumbarecha hirikana no ituech hanatikwa haiza kumanusi mankatu jotidi naurecha ritsitu hewa kakino so secure nuame chakuni diaku fani miara camino lezianeni natuku isao vaiano te soleti mandao asando shavuni anarano cadera uano nuana chata quiso irisa Sini ampitsuku kanivatiku sini tarikechaku denira kawanau ni asanau kanazaneza itunjanau ai hatu kianau tuku kianau timbamantau kanifana sai e fenomenal mitari talana mancha patunganau ampelatana no te so secure nuame chakuni diaku fani miara camino lezianeni natuku isao vaiano te soleti mandao asanda shavuni anaranao cadera uano nuana jata quiso irisao sao irisao ray zanaka sy fanahy masino retondray zahay mpanomponao miombavaka manetry tena itolambavaka ho an'ny olonao dia malagasy rehetra izany naizanaiza misy azy eto amin'izao tontolo izao ny tokantrano malagasy tompo ateriny eto anatrehanao ny tokantrano tsy hakanavaka ireo izay tsy mbola manana anao Jesosy ho fototra sy vatolampy dia kasio ny fon'izy ireo atsapa fa raha tsy Jehova manao ny trano dia miasa foana mpanao azy ary raha tsy Jehova koa miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina
tena raha tsy manana anao tokoa Jesosy indrindrindrindra amin'izao andro tena efa me ratsy izao dia tena tokantrano mamovaravarana midanadana ho an'ny devoly sy ny forongony izay tena tsy mieritreritra fa tsy ny andripaka sy tondra savorovoro ao anatin'ny fianakaviana Tompo. Tena efa nampisehonao tao anatin'ny teninao izany Jesosy na tena efa hatramin'ny andro taloha ary fa ny fianakaviana dia tena anisany tena sibla voalohany Satana mihitsy ny anakorontanana ny mpianakavy dia ohatra fotsiny Tompo tamin'ny fanahy felonana tao anatin'ny Kaina izay tena hoe namono any Abelany nefa rano nitondra fanahy famonoana koa izany teo amin'ny rahalahin'i Josefa koa Tompo. Ny fanahy fitapitaka teo amin'ny Jakoba nitarika fanahy fahakalana teo amin'ny Esau dia tena lasa tsy niara-mipetraka intsony ny fianakaviana avy eo Tompo. Fanahy fijangajangana nahita lalana tao anatin'ny Davida dia tena tsy niala tao anatin'ny fianakaviana intsony ny sabatra satria tena nanamavo an'Andriamanitra izy tena maro Tompo. Amin'izao fotoana izao moa Tompo dia fanahy fimamona dia tena anisan'ny aretina tena mandripaka ny tokantrano malagasy. Na mangataka aminao Tompo amesa mafy ao anatin'ireny tokantrano ireny satria tena fanahy mangeja tokoa izany ary tena anisany mitondra fahantrana eo anatin'ny fianakaviana Tompo. Vola tokony entina mody amin'ny fianakaviana dia lana any anatin'ireny toerana fisotroana ireny toerana fisotroana ireny koa Tompo. Tena kasio amin'ny fanahy masinao mba tena hibebaka sy hahalala Tompo fa tena mitarika olona miratsy fa maro ny tsy mahalala izany. Dia fanahy netraketraka koa Tompo izay tena mbola manjaka amin'ny famonoana vady, ny famonoana zanaka, ny famonoana ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Tena apetraka eo ampelantananao Tompo mba hivadika fanahy fitiavana izany. Dia maro koa Tompo ny tena hoe fianakaviana anjakano fitiavan-karena sy fitiavam-bola tena lasa sorona ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Tsisy fotoana ho an'ny fianakaviana intsony fa mitady vola foana. Dia apetraka aminao izany Tompo, tsy ratsy Tompo ny asa, ianao efa niteny fa ny asa koa dia tena anisan'ny tsy mitory-tsakamony eo amin'ny olona anankiray ny asa kanefa Tompo rehefa tena lasa manandevo ilay izy dia tena tsapa mihitsy Tompo hoe manimba fiainam-pianakaviana izany lasa fanandevozana izany. Dia mbola apetraka aminao izany Tompo, mbola maro ireo aretina mikiky ny tokantrano tsirairay avy amin'ny tokantrano malagasy, eny tsy malagasy irery ihany fa nerak'izao tontolo izao dia tena mamindrafo fo Jesosy. Efa resinao teo amin'ny hazo fijaliana ireny fanahy ratsy ireny dia tena didina amin'ny anaranao niverenan'ny tokantrano tena ho lasa toerana tena mahafinaritra hivatana amin'ny mpianakavy Tompo, hanovozana fifaliana sy fitsaharana sy tena fifankatiavana. Maro tokoa manko ny zavatra tena hoe mandreraka amin'ny fanahin'ny mpianakavy rehefa mivoaka ny ivelany ihany, na zavatra ratsy hitany izany na ny influence ratsy azo avy any amin'ny namana fa ny tokantrano Tompo dia tena hiverina ho paradisa amin'ny anaranao, tena hiverina ho paradisa navaozany tsirairay avy hery sy hafaliana. Dia tena tsy hisy ho diso anjara koa Tompo ny isam-batan'olona ao anatin'ny fianakaviana ny famonjena izay efa nataonao teo amin'ny hazo fijaliana satria tena tsapanay fa namonjy Noa sy Rahaba sy ny fianakaviany rehetrarehetra ianao Tompo. Namonjy ny Lota koa fa tena mangataka aminao izay aoka tsisy hitoditodika Tompo rehefa navoakanao tao anatin'ny ratsy toy ny vadin'ny Lota izay mety lasa alahelo amin'ny fianakaviana hoe nitodika dia very. Dia aoka tsisy an'izany Tompo ny ao anatin'ny fianakavianay fa ianao tokoa efa nanome toky fa raha mino an'i Jesosy ianao dia hoe hovonjeny ianao sy ny ankonanao dia tena matoky izany teninao izany izahay Jesosy fa tokantrano tsirairay avy dia efa tena esanao mahery. Dia tsy adinonay koa Jesosy ny tanora malagasy, tena tsy dio izy ireo, vangiony fony arovy amin'ny fakam-panahy rehetra izy, tena andrao olona Jesosy hitatana sy hanoro ny lalana marina tokony alehany. Mety tsy mino ny ray aman-dreniny, tena ianao hikasika ny ray aman-dreny Tompo, hitantana azy ireo, aoka lalanao Tompo ny ray aman-dreny, hanolo tena ho anao. Iza tokoa moa ny hitatana ny ankizy raha tsy ny ray aman-dreny ao tokantrano voalohany indrindra. Dia matoky anao izahay Tompo amin'io ray aman-dreny tena hoe mino sy mankatoa anao izy.
dia na koa andrao olona ianao malala ny fombanao tompo tsisy ratsy izay plananao rehetrarehetra matoky fotsiny izahay fa miasa ao anatin'ireny tanora ireny ianao tompo dia teny eo amin'ny taonan'izy ireo tokoa tompony tena mahafazany devolony endrika ny fakapanahy maro toy ny fanandrakan-dramana zavatra izany ao ny toaka ny rongony ny fijangajangana amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo aloha fanambadiana maro amin'izy ireo tompony tsy malala izany hoe tena masina aminao izany fanambadiana izany ary tena fijangajangana tokoa izany filalalaovana ny firaisana ara-nofo io alohan'ny fanambadiana eo koa ny fijejojejoana tompo mitarika tena hoe manaitra olona na dia ny olona manambady ary mety ho taitra sy maro tompo ny ratsy ateraky ny fijejojejoana dia ny tsy fankatoavana ray aman-dreny koa mbola eo anatiny tsy ny rehetrarehetra tompo ny tratran'izany fa ho an'ireo izay tena eo amoron'ny fakapanahy tompo mitady ho tratran'izany zavatra izany dia arovy amin'ny herinao mahery izy tompo tena manetry teny izay olombelona fa tena tsisy afa-tsy ny herinao na resen'izany rehetra izany dia mesa mahery fanahy masina tena hitarika ny tanora malagasy ny olo tena ho an'i Jesosy fa tena mba ho tanora tena anjaka ny fanahy fahendrena tompo ny fanahy fahalalana an'Andriamanitra sy fatahorana an'Andriamanitra tokoa ny tanora malagasy dia tena ho reharehanao Jesosy amin'izao taranaka tena efa maditra izao dia tena mangataka famindram-ponao izay Jesosy matoky anao koa izahay Jesosy fa tena mihaino anay ianao amin'izao vavaka izao ary amin'ny anaranao tokoa ny anaovana izany satria efa teninao izany hoe rehefa mangataka zavatra amin'ny anaranao izahay ary mino koa izahay fa ho azonay izany dia miasa mahery ny fanahy masina ary tena miasa koa ianao Jesosy ao anatin'ny tokantrano malagasy ny tanora malagasy dia raina trano ny anaranao fa lehibe ianao mpanjakanay. Amen. Indreto indray izahay tompo miara-mandohalika miara-mitondra ny mpanetreteny eto anatrehana indray ny fangatahanay. Misaotra tompo fa noho ny fahasoavanao no mahatanteraka indray izao fotoana iarahanay miombom-bavaka izao. Misaotra fa ny famindraponao no mbola hahafahanay ihany koa mitondram-bavaka ny Madagasikara. Ankehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny fifankatiavan'ny malagasy rehetra. Hiderana ny anaranao tompo ny miantsonao ny kristianina marobe izay mampijoro izany fifankatiavana izany. Misaotra tompo ny amin'ny fitiavana izay fanarotsaka ao am-pon'ny kristianina tamin'ny alalan'ny fanahinao masina ka mahatonga izany fifankatiavana izany. Ka tehiriza ho pelatananao Jesosy ny fifankatiavan'ny kristianina. Volavolay amboary ny fiainan'ny kristianina tsirairay raha mbola misy tsy araka ny sitraponao tompo. Ianao ny asa mahery tena anokatra bebe kokoa ny masim-panahy ny kristianina ianao tompo mba tena ampitoetra tsara izany fifankatiavana izany ary izany fitiavana izay avy aminao izany dia tena ho hitan'izao tontolo izao tokoa. Fa tsy misy miafina aminao ihany koa Jesosy ny fizarazarana izay mbola misy eto Madagasikara. Fizarazarana ara-politika na ny ara-piangonana na ny ara-poko sy ny maro samihafa. Izany tompo dia hitondranay fifonana eto anatrehanao ho fonana eny fizarazarana amin'ny malagasy na amin'ny endrikinina izany na amin'ny endrikinina. Nefa tompo dia fantatray ary resy lahatra izahay fa miainga amin'ny tsirairay izany, miainga amin'ny ao an-tokantrano ao, miainga amin'ny fiarahamonina, ny ampiova izany firenena iray izany. Dia ankehitriny ary izahay tompo mangataka ny mba hikasihanao ny fon'ny malagasy izay mbola tsy nibebaka Jesosy mba tena ho antsoinao amin'ny fibebahana tokoa. Ary ianao irery ihany Jesosy no mahay manokatra ny fon'ny olona iray. Ianao irery ihany no mampibebaka ny olona anankiray araka ny haben'ny famindraponao. Fa izany no angatahana ito anatrehanao ankehitriny tompo
dia fifoazam-panahy miainga amin'ny tsirairay any Madagasikara. Ianao ny asa mahery tompo, tena atao fitsapan'ny malagasy Jesosy fa mila ny fitiavanao ny tsirairay. Tena be dia be ny mamatitra ny fiainan'ny malagasy izay mbola hita eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Dia indreto izahay tompo mijoro amin'ny banga mifona ho an'izany fiarahamonina izay mbola voagejany fahotana izany. Fantatrao izany tompo, ao ny mbola voagejany fijangajangana, ao ny mbola voagejany fanompo-tsampy, ao ny voagejany fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra, ao ireo tia kolikoly. Jesosy miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainay ianao, dia mananteny izahay tompo fa avy aminao ihany Jesosy ny fifoazam-panahy. Mananteny izahay ny ho fiovana amin'ny tsirairay, ary ianao mihitsy Jesosy no hanaitra ny malagasy tsirairay izay efa ny fo tsy atoritory mihitsy, izay mbola tena any anatin'ny fahamaizinana Jesosy afo azy. Tena niasa mahery ianao ary hanolotra fifoazam-panahy hatrany amin'ny lafiny rehetra mihitsy any Madagasikara tompo, arak'izay vavaka sandratray hoe miainga amin'ny tsirairay, miainga amin'ny tokantrano tsirairay, miainga amin'ny fiarahamonina izany fibebahana izany. Fa rehefa miseho tokoa ary tonga amin'ny olona anankiray ny fibebahana marina tompo, dia feno fitiavana ao am-pony ao, tsy tia tena intsony fa tena hoe ho tiany hafa, dia hitombo hiatsara ny fiarahamonina, ho voatany fiarahamonina rehefa manjaka ny fifankatiavana. Tompo, eto anatrehanao no hitondrana izany tonom-bavaka izany. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, ary aoka izahay tompo tena haibanjina anao izay tompo ny finoana ismpanefa azy. Mahery ny Andriamanitra hivavahanay, ary ianao Jesosy no efa mandray izany tonom-bavaka izany. Mamindrafo aminay ary tompo, ampanetretena no anonana izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay sy Andriamanitray. Amen. Sotranao zay Jesosy malala, raha mbola menao izao fotoana izao mbola afaka milanitra finay eto anatrehanao, dia sotranao zay fa tsara ianao zato manao tsara, mankasitraka Jesosy ny fitiavanao, ny amin'ny famonjena izay vitanao, ny amin'ny zava-mitsoa marobe izay atolotra aminay isan'andro. Mifono koa izay raha ny zavatra nataonay ka tsara ny sitraponao na tsy namevonahitra anaranao, dia mangataka aminao izay mba hanasanao anay amin'ny ranao sosarobidy mba ho tonga madio, mangatsakatsaka eo anatrehanao zay Jesosy malala. Manam-pandriana tokoa izay ny tena iray eo aminao Jesosy, dia tareto mandrakare izay raha fanainao masina mba tena hianatona anao amin'ny fomanitry tena sy marina. Dia ankehitriny mivavaka Madagasikara tandrazanay mba hijerevanao manokana ny firenenay, ikasihanao ny fony vahoaka malagasy tsy akanavaka naiza toerana misy azy. Mety misy koa ny malagasy sasany mbola tsy mahafantatra anao na minitsy tsy mahafantatra anao Jesosy. Ianao ane hiasa fomba tsy takatry ny saina mba tena hoe iseho ny fahazavana izany tany Madagasikara izany Jesosy. Amin'izao fotoana izao dia tena olo samy tonga saina ny vahoakanao mba hiverina hitoto aminao, satria ao aminao no misy ny famonjena, ao aminao no misy ny fiainana, mba tsy ho varimbarina amin'izao fiainana mandalo izao, tsy ho varimbarina amin'ny fitadiavana sy ny hanikohanina na ny tafinana ny zavatra maro amin'ny mofo, tsy varimbarina amin'izay zavatra ivelany fotsiny fa tena hoe hay anatrana anao amin'ny fony tokoa, satria ny teninao dia ny teny hoe
mikatsaho anao fanjakanao sy ny fahamarinanao dia anampo anay ny zavatra rehetra mino an'izany teninao zany ilay Jesosy dia mangataka izay mba hiasa koa izany teninao zany amin'ireo vahoaka malagasy indrindrandrindra ao anatin'izao mety hoe fiainana izay misy fahasarotany pepepony olona ny very asa ny sasany misy ny tsy manan-koanina misy ny marary mba tena hoe toto aminao Jesosy malalo ny vahoaka malagasy ny mpitondra ny manam-pahefana rehetrarehetra dia hoentina manokana eto anatrehanao ny kasianao ny fony izy ireo tsirairay avy mba tsara mafo izy ireo Jesosy fa tena hoe atsapa fa tsy misy Andriamanitra tohanao mba tena izy koa ny fifoazam-panahy eo amin'ny mpitondra eo amin'ny manam-pahefana ny Madagasikara satria fantatrao Jesosy fa misy zavatra tsy mety ao dia tena ianao mihitsy ny angatana andrava androda nanala an'izany Jesosy satria tsisy hery ambonin'ny herinao dia matoko izay fa hainao ny zavatra rehetra nefa ianao koa tsy mamorsehana fa tianao koa izay hoe tena hoe menao safidy foana izay eo amin'ny fiainanay dia angatanay vitanay tao anatrehanao reny olona reny Jesosy malala ny kasianao manokana azy ireo mba tena izany manam-pahefana mpitondra mba tena hiova fo tena anantona anao izay efa manana anao dia tena hoe hiroso hatrany bebe kokoa fanarahana anao fa tsy sanatria hivelively lalana Jesosy mivavaka izay ho an'ny kristianina malagasy rehetrarehetra be tokoa Jesosy ny milaza ny teninao kristianina Madagasikara ny kristianina aminao dia tsy ny kristianina mivava fotsiny fa kristianina amin'ny asa indrindrandrindra dia tena hoe samy hiezaka handeharaka ny sitraponao ny kristianina malagasy tena hoe katsaka ny fahamarinanao hiezaka mpiatra an'izany ny fiainana andavanandro misy ny tsy fandriam-pahalemana misy ny fankalana maro samihafa toy ny resaka famisaviana sy ny zavatra tahaka an'izany Jesosy ianao mahay ny zavatra rehetra angatana ianao mba tena hiasa ndrotsaka ny fanainao masina vahoaka malagasy tsara n'izany zavatra izany Jesosy hikasika ny fony izy renany ianao tompo mba hitoto tena hoe hay anantona sy hiverina eo aminao dia tena tehiriziny ny kristianina malagasy rehetrarehetra mba tena hoe tsy andeha amin'ny fahazarana fa tena hiezaka hitady anao isanandro anatin'ny fitondran-tena masina tena hoe ny sitraponao rehetra ihany no tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy dia faly izay Jesosy fa manana anao faly izay fa manana anao tompo sy Andriamanitra dia tena kasitrahanay ny anaranao satria raha tsy tonga dia ambony tany ianao anavitra anay nanolotra ny ainao famonjenanay dia tsisy voavony izay kanefa tena faly izay fa nataonao izany zava-dehibe izany dia ampianary koa izay mba hay ampiseho fitiavana ny manodidina anay mandrakariva isanandro amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay mety misy fotoana tsy mora zany fa sarotra kanefa ianao ny anaferana sy amin'ny fahendrenanay mba fahanay mandeharaka ny sitraponao mandrakariva dia mesamahery ao anatinay mesamahery ao anatin'ny malagasy rehetrarehetra sy amin'ny Madagasikara dia sitrano ny taninay Jesosy fa mila anao zany Madagasikara zany amin'ny naranao Jesosy Kristy mpamonjy mahery ny afanay manaratra an'izany vavaka izany amen. Jesosy tompo mbola tsy mitsahatry ny miantso ny anaranao zahay amin'izao fotoana izao satria zahay tompo mahatsapa fa tianay ianao ary ianao dia mampianatra anay mandrakariva hivavaka
ka tsy ho reraka izahay. Mahatsiaro am-bavaka manokana tompo a, ireo manam-pahefana rehetra ao Madagasikara. Za dia manomboka hatramin'ny mpitondra firenena Jesosy a, ka hatramin'ny filompokotany Jesosy a, sy izay rehetra manana andraikitra ao anatin'izany firenena izany. Tsy misy miafina aminao tompo zavatra hatrehan'izy ireo isan'andro. Vavaka izahay eo amin'ny filoham-pirenena mba homenao fahendreny izy Jesosy a. Tahinao ny ankohonany mba tena anana fahatahorana anao. Andeha araka ny sitraponao Jesosy a. Ampatsiahivo azy fa adidy masina tokoa no iandreketany. Ary ianao rery ihany a no mpanolontsaina tsara indrindra Jesosy a. Afaka mitaridalana azy ireo a amin'izay rehetra hitondrany ny firenenay. Hitanao ihany koa tompo ireo mpiara-miasa aminazy rehetrarehetra sy ny manodidina azy ao Jesosy a. Fantatrao izy ireo tompo a. Apetraka eo ampelatananao ny ikasianao azy ireo a, mba hatonga azy ireo hiaino tsara ny sitraponao ihany koa tompo a. Tsy handeha amin'izay mety ho fahalalany, tsy handeha amin'izay mety ho fahaizany, tsy handeha amin'izay mety fieveran'ny tena no zavatra, fa handeha araka ny fipitsihan'ny fanahinao masina tompo a. Izay mino Jesosy a, fa misy kristianina, misy mpanomponao, misy olona tena matahotra anao anatin'ny fitondram-panjakanao Jesosy a. Tafio anatin'izy ireny ny hery, tafio anatin'izy ireny Jesosy a ny ijoro mandrakariva tompo a, ao anatin'izany asa izany, satria mila anao Jesosy ny firenenay a, mila ny fanjakanao Madagasikara tompo a. Dia ianao no hiasa ao Madagasikara mba ho lavitry ny kolikoly, ho lavitry ny fireharehana, ho lavitry ny fiavina vonana, ho lavitry ny tsolotra Jesosy a, sy ireo izay mety tsy fahamarinana rehetra tompo a. Hifonanay aminao izay mety ho trangana izany efa misy, ary izay mbola tafiditra ao anatin'izany dia hifonana aminao haravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Tena hoe ho fongotra tompo a, fa aoka tena andeha amin'ny fahatahorana anao a, manam-pahefana tsirairay avy. Jereo ihany koa tompo eny anivon'ny fokontany rehetra eny Jesosy a. Mahafantatra ny zava-mitranga eny amin'ny fiarahamonina ianao tompo a. Esory izay mety hoe fijerijerena tavan'olona hoe rehefa manana ihany dia izay ihany no afaka ampian'ny fokontany, fa tsy manana dia avela fotsiny eny ihany. Mifona Jesosy fa indraindray mbola hita eny amin'ny fiarahamonina izany toe-tsaina izany, eny anivon'ny fokontany eny izany toe-tsaina izany, fa aoka Jesosy hifandrimbona dia ahay a hifanampy tompo a. Rehefa tena natolotra ho an'ny fiarahamonina Jesosy izay zavatra nomeny fanjakana dia aoka ho tanterahana amin'izany a. Dia jereo hifotony tompo a, ireo manam-pahefana ao amin'ny firenena rehetra, ireo mpitandro ny filaminana ihany koa Jesosy a, amin'ny asa izay toviny tompo a, manao ny ainy tsy ho zavatra, mandama ny fiarahamonina, mandama ny zavatra rehetra misy Jesosy a. Aoka mba hain'ny vahoaka ny hanaja azy ireny Jesosy a. Ary aoka izy ireny ihany koa mba hanaja ny hafa Jesosy ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Marina fa hoe manao ny asany izy a, fa indraindray tompo a lasa misy fanararaotam-pahefana, dia ampianaro anana fanetretena Jesosy a ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny asa izay andrindrany ny filaminana eo amin'izay faritra misy anazy ireny tsirairay avy. Dia mikarakara ianao tompo a azy ireny araka ny fombanao a Andriamanitra. Dia ampianaro ny vahoaka tompo a mba hialamina, ampianaro ny vahoaka mba hayanaraka izay rindran-dama rehetra ampandreketina, satria indraindray izay vahoaka Jesosy dia mieritreritra fa izay tianay atao ihany no ataonay, dia aiza moa Jesosy no hisy fandrosoana amin'ny firenenay raha izany foana no ataonay. Fa matoa tompo napetraka ao eo ny mpitarika sy ny mpitondra, dia mila mahay mihaino azy ireny izahay. Dia ampianaro tompo izahay vahoaka, ny fony vahoaka tsirairay avy mihitsy tompo no hitoero a. Dia ampianaro a mba ahay a hiaino izay rehetra ampitainao aminay, ampitain'izy ireny aminay,
dia mba ilamina tokoa tompo ny firenenanay mba handro fahalemana tokoa tompo Madagasikara-nay dia misaotra tompo fa eo ihany koa dia mahatsiaro ambavaka an'ireo izay tsy hanasa izahay tompo be dia be ny olona tsy hanasa ao Madagasikara fantatrao izany Jesosy ampaherezo izy ireny tompo malalo fantatray fa Andriamanitra mahay manao zavatra tsy takatry ny sainay ianao dia afaka manome asa ho an'ny tsirairay avy tompo azaveranao iraviravin-tanana ny malagasy fa ataovy mifofotra ataovy mifantoka aminao Jesosy Kristy ray tompony zavatra rehetra dia esory ny famoizam-po esory izay mety fahadisom-panantenana fa ianao ampitrahaka ny tsirairay avy Jesosy amelombelany fanantenana ao anatiny iray fa raha mino izahay Jesosy dia ho hitanay malagasy ny fanehoanao ny voninahitra ao amin'ny firenenay manoloana n'izany resaka arakasa izany dia misaotra tompo ny ampifandraisanao an-tanana sahady dera sy lazary voninahitra ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha io amen. Come